Nampafantatra tamin'ny fomba ofisialy ihany koa tamin'ny tsy androany ity fa ho isan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena jeneraly Camille Vital mirotsaka amin'ny anarany manokana moa izy. Fanadihadiana iarahana amin'ny ravaka Andriamanala eo amin'ny sariny mamy Rasamuely. Ho isan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana amin'ity taona ity ny jeneraly Camille Vital. Androany no nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy amin'izay firotsahana hofidian'izay ity Premier Ministre teo aloha ity. Mirotsaka amin'ny anarany manokana ity Premier Ministre teo aloha ity, saingy izao firotsahana izao dia teraka tao aoriana ny antso sy fanohanana ataon'ny mpiaradia aminy. Namafisy ny araka izany fa sady tsy manana antoko izy no tsy tohanana antoko ihany koa. Rehefa nandinika lalina ny tenako ary namakafaka ny hevitra ny ankolafin'olona maro dia nanapa-kevitra fa hilatsaka hofidiana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny 4 Jolay 2024 ho avy izao. Tsy manana antoko afa-tsy ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy. Nambarany fa nahazo tsodrana avy amin'ny filohan-tetezamita ny tenany amin'izao firotsahana ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao. Efa niresaka tokoa zay sy ny filohan'ny mpiasa te ary ny telo misoso ary aorian'izay resaka zay nanapa-kevitra hoe hilatsaka tena. Fifandrifiany zavatra ihany fa tsy misy ifandraisany amin'ny fahatongavan'ny amiral itiratsiraka ihany koa izao fanambarany amin'ny firotsahako hofidiana izao. Ny fifehezana ny fandriampahalemana no lara-pamehana ho azy raha toa ka izy no lany amin'izay fifidianana izay. Ho azy tokony hirosoana ny fifidianana, ny fanomanana ao amin'izany raha teo efa mizotra ara-dalàna. Premier Ministre faharoa tamin'ny fitondrana tetezamita ny jeneraly Camille Vital ny 20 Desambra 2024 ka hatramin'ny 17 Oktobra 2024 izy no nosahana izay andraikitra izay ary nametra-pialàna rehefa notakiany tondrozotra izany tamin'ny fotoan'androny.